Tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Hubio Andriamanitra ary tany tontolo, antsao ny agnarany be voninahitra. Alleluia. Ankafaliagna ankaravoagna ampitsikitsikiagna no mbola merimberegnanay ny teny fiarabagna. Andegneniky ny tokantragnontsika tsiraikaraiky amizao agnarahantsika ny fandaragna eto amin'ny onjam-peo radio Fagniry, indrindra fa ny toriteny fampianaragna fizaragna ny soratra masigny izay ndesin'ny ray aman-drenitsika son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson. Mazatra tsika arahagna eto amin'ny onjam-peo ny radio Fagniry isaky ny alahady sy amin'ny andro fety. Ke amin'izao alahady fahatelo amin'ny Paka, fankalazagna ny Paka taona B, de misy loha hevitra izay mifagnaraka sy mifagnentagna amin'izay de ny hoe velogno marigny i Kristy. Aloha dedinitsika io loha hevitra io amin'ny alalan'ny famakiagna reto tenin'Andriamanitra izay sakafo aroson'ny fiangonana ho antsika isan'andro sanora. Ary rehefa aveo moa dia iaraka hitandregny izay ny fampianaragna sy toriteny izay nataony ray aman-drenitsika archevêque Monseigneur Benjamin Marc Caramarson zegny atsika. Ke ny vakiteny masigny voalohany andeha iarahantsika mitandregny dia boky mitantara ny asan'ny apôstôly ao amin'ny toko fahatelo, andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Novonoinareo ny tompon'ny aina fa natsangan'Andriamanitra ho velogno izy. Tamin'izany andro izany dia niteny tamin'ny vahoaka i Pierre nanao hoe ny Andriamanitry Abrahama sy Isahaka ary Jakoba, Andriamanitry ny razantsika, no nagnamia voninahitra ny Jesoa zanany izay natolotrareo sy nolavinareo teo agnatrehany Pilaty na dia nataony halefa aza izy. Ny masigny sy ny marigny nolavinareo fa ny lelam-pamon'olona no nangatahanareo famelagna. Ianareo namono ny tompon'ny aina, fa Andriamanitra kosa nanangana azy ho velogno ary izahay reto no vavolombelona izany. Ary ankehitriny ry ava-malala, fantatro tsara fa ny tsy fahalalagna no nanaovanareo izany, toy izany koa ireo lehibenareo, fa no tanteran'Andriamanitra tamin'izany kosa izay voalazany raha teo amin'ny vavany mpaminagny rehetra fa hijaly i Kristy. Koa mivaloza ary mibebaha mba ho vonoy na ny helokareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, hisaoragna ny Andriamanitra. Mitsangana ry Tompo, vonjeo aho ry Andriamanitra. Tompo, ge ity amaroan'ny rafiko sy ireo mitsanga kanohitry ahy sy ireo mikendry ny haiko fa vonjen'Andriamanitra hono aho. Kanjo ianao ry Tompo no mpanao soa ahy,
voninahitro mpanatraka ny lohako. Izaho ny antso ka ny antso ny tompo, izy nanohina tany amboiny masina. Izaho mandry dia matory dia mifoa, fa ny tompo manohana ahy. Sy atahorako izay vahoaka alinalina, manemitra ahy atraizatraiza. Salamo 3. Vaky teny masiny 2. Taratasy voalohany masindajoany apôstôly ao amin'ny toko 2 andiny voalohany ka hatramin'ny 5. Izy nosorom-pifonagna mahafaka ny fahotantsika, ary tsy ny antsika ihany fa ny an'izao tontolo zao koa. Anaka, nanoratra aminareo aho mba tsy hanotanareo, ary raha misy nanota manana mpisolo vava ao amin'ny ray isika dia i Jesosy Kristy ilay marigny. Izy nosorom-pifonagna mahafaka ny fahotantsika, ary tsy ny antsika ihany fa ny an'izao tontolo zao koa. Ary izao no ahafantarantsika fa mahalala azy isika, de raha mitandrigny ny didiny isika. Ary izay milaza ho mahalala azy nefa tsy mitandrigny ny didiny, dia mpandainga ary tsy ao agnatiny ny marigny. Fa izay mitandrigny ny didiny no manana ny fitiavagna an'Andriamanitra lavorary ao aminy tokoa. Izany ary ny tenin'ny Tompo, hisaoragna ny Andriamanitra. Evanjely masiny nosoratan'ny masindahy Lioka, toko 7 andiny 5 ka hatramin'ny 8. Tsy maintsy hijaly Kristy, fa hitsanganko velogno amin'ny andro 7. Tamin'izany andro izany, de notantarain'ny mpianatra avy tany Emaosy tamin'ny apôstôly 12 lahy sy ny namany tafavory ny zavatra niseho taminy teny an-dalagna sy ny nahafantarany an Jesoa tamin'ny famakiagnany mofo. Mbola niresaka toy izany eo izy ireo, de niseho teo afovoany Jesoa ka nanao taminy hoe, ombanareo aneny fiadanagna, aza matahotra fa izaho ihany. Taitra sady natahotra izy ireo, fa nataony ho matoatoa no hitany. Ka hoy izy taminy, nahoana no mitebiteby ianareo, ary nahoana no mihanahana ao amponareo? Zahaho ny tanako sy ny tongotro, fa izaho mihitsy ity, tsapaho ka jereo, fa ny matoatoa tsy mba mananofo amantolana tahaka izao ahitanareo ahy izao. Ary efa nilaza izany izy, de nasehony azy ny tanany sy ny tongony, ary le mbola tsy nino iny ihany izy ireo noho ny afaliany sady mbola talanjona, de hoy Jesoa taminy, moa manankanina eto va ianareo? Dia notoloran'izy ireo tapakazandrano voatono sy tantely izy, ka noresiny dia nohaniny teo mason'izy rehetra, ary ny sisa nomeny azy ireo. De hoy izy tamin'izy ireo, izao no voalazako taminareo, fony mbola teo aminareo aho. Fa tsy maintsy ho tanteraka zay rehetra voasoratra momba ahy ao amin'ny lalan'i Moisy sy ny mpaminagny ary ny salamo. De nosokafany nisain'izy ireo afantatra ny soratra masiny, ka hoy izy taminy, araka ny voasoratra, de tsy maintsy hijaly Kristy sy hitsanganko velogno amin'ny andro 7, ary tsy maintsy hitorigny amin'ny firenendrehetra mitomboka amin'ny Jerosalema ny fibebahagna sy ny famelan-keloko amin'ny agnarany. Ianareo no vavolombelony izany. Izany araka ankalazaontsika fa masiny ny tenin'ny Tompo, dera ny ho anao ry Kristy.
Re kristianina havana, raha tamin'ny alahady lasa teo aritsika ny bazina ny vokatry ny baka dia ny famindrapon'Andriamanitra miarabelona amintsika, miara-miaina amintsika, ary sy izy ny endriky ny famindrapon'Andriamanitra fa i Jesosy Kristy, izy ilay mizara ny fiadanana vokatry n'izay famindrapon'Andriamanitra izay. Dia amin'izao alahady mpaka fahatelo izao dia any vohipeno ny fo amam-panahintsika tsiraikiraiky, satria miombona amin'ny eglizy ny dioseze ny farafanganisika, miombona amin'ny eglizy ny eran'ny Madagasikara ary miombona amin'ny eglizy eran-tany, mankalaza sy misaotra an'Andriamanitra satria mibaribary eo anivon'ny fiainantsika tokoa, eo anivon'ny fiainan'ny Lucien Botovasoa, olo sambatra izay famindrapon'Andriamanitra izay, ny voninahitr'Andriamanitra no ankalazaisika amin'izao alahady ny paka fahatelo izao, amin'ny fanambarana olo sambatra any Ramose Lucien Botovasoa. Manana modely isika ary manana mpivavaka ankehitriny ka miara misaotra mankalaza ny famindrapon'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra nasehony tamin'ny alalan'izany olo sambatra izany. Fa izay indrindra ry kristianina havana, ny ambaran'ireo vakiteny telo izay atolotry ny eglizy amin'izao alahady fahatelo ampaka izao. Raha tamin'ny alahady ny paka tokoa isika no niaino ny tantaran'ireo mpianatra Emaosy ka nisehony Jesosy ary niova ny fon'izy ireo, nirehitrehitra ary niazakazaka nandeha any Jerosalema, ary ny tantara ny zava-niseho tamin'izy ireo tamin'ny mpianatra. Dia tamin'izay indrindra araky ny evanjely voandrenesika teo no niseho tamin'ny mpianany i Jesosy ary nanambara fa izy misy no miaraka amin'izy ireo ary miaraka amintsika ihany koa, ary izay indrindra no ambara any vohipeno amin'izao fotoana ny alahady fahatelo izao, miaraka amintsika tokoa izy, marina araky ny averimberisika matetika, ary dia miseho amin'ny alalan'ny fiainan'ny Lucien Botovasoa, izany hoe fisedrana, ary dia ny afara tamin'ny famonoana azy zany na martiry azy, fa sy natahotra izy, ary dia izay no ambaran'i Jesosy, aza matahotra fa izao ihany ty velona aho ary miara belona amiko ianareo, ary sy mahatoto aho fa tena olona velona misy. Ary dia izay no araisika narainy Lucien Botovasoa, ary dia izay no mahatonga asika eo ve eglizy olona velona, satria velona miaraka amintsika i Kristy, ary dia izay no fiainansika manontolo ka mahatonga asika sy misy efitrefitra ny fiainansika, ary izay no fiainan'ny Lucien Botovasoa, ary izay no dikany hoe fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Izay tokoa manko ry kristianina havana, matoa velona eo anivosika i Jesosy, dia satria velona ny finoansika, ka raha velona ny finoansika dia iainansika izany eo amin'ny fiainansika andavanandro. Ka araky ny lazain'ny Kristy sy mainsy izaly izy kanefa isangako velona, ka izay koa ary dia hitasika amin'ny fiainan'ny Lucien Botovasoa izay hoy aho, sy mainsy eo ny ireo sedra maro isan-karazany, kanefa sy mainsy miseho izay rehetra izay, fa sy mainsy isangako velona koa izy, ary dia izay no ambarantsika amin'ny paka, ary izay no ambaran'ireo apôstôly hatramin'ny voalohany, ary dia hitasika izany amin'ny vakiteny voalohany boky mitantara ny asan'ny apôstôly, izay manambara ny fahasahiny Piera, ny zoro nanambara fa i Jesosy dia nitsangako velona tokoa, ary dia izahay no vavolombelona zany. Dia izay koa no nataon'ny Lucien Botovasoa, ny zoro ho vavolombelona izy, ka sy natahotra na dia notapahana azy ny lohany. Ka izay indrindra ihany koa no ambaran'ny Piera,
ny lalakombana ho anareo izy satria sy fahalalana no nanaovanareo izany ka noho izany mibeba. Dia izay tokoa no nataony Lucien Botovasoa tamin'ny mpanjaka Simeono, ka rehefa tonga ny fotoana dia nibebaka tokoa ilay mpanjaka Simeono. Ka izay koa ho ansika, ka ho ararotsika zao fotoana sarobidy zao fotoam-pahasoavana ankalazana ny fanambarana olo sambatra ny Lucien Botovasoa, fotoana fibebahana izao, ary dia manatona isika andray an'i Kristy fa izy ny lalana mitondra atsika amin'ny tena marina, ny tena mitondra atsika amin'ny fiainana. Izy tokoa ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, ary zay no azahoantsika ny fiadanana. Ka izay ihany koa no mbola ambarany Mason-dahapoly manamafy fa ny fibebahana ho asika dia mitondra atsika amin'ny tena fiainana marina, ny fahotana misarika ansika mandrakariva, ny fakapanahy mitondra atsika mandrakariva. Fa oka hoy i Mason-dazoany amin'ny vakiteny faharoa zay nivakina tamintsika teo, dia manambara fa eo anivosika tokoa i Jesoa, ka na dia maro aza ny heloka vitatsika na dia maro aza ny mety manapotika atsika, dia aoka anararotra an'izao fotoana izao sika mba hialasika amin'ny fiainana tsy zarizary fa hidiratsika amin'ny fiainam-baovao. Ry Jesoa zokinay io ampianary tokoa ary zahay mba ahay anararotra an'izao fotoana izao, ahay iova tokoa ny maso mpananay, iova tokoa ny maso fizerinay, iova tokoa ny fonay, ka ahitanao na dia eo anivony reny fahasarotany fiainana ireny aza. Ka raha miova tokoa izahay tahaka ny Lucien Botovasoa zay nilaza hoe izao aho vao mahalala ny Kristy, aoka ne izahay ahalala ny Kristy ka ifamela heloka izahay, ary rehefa ifamela heloka dia ahay ifandray tsara. Ka rehefa mifandray tsara dia hikatsaka mandrakariva ny marina, ampanjaka mandrakariva ny rariny sy ny hisiny, ary iseho eo amin'ny fiainanay mandrakariva ny fifankatiavana arak'ilay fitiavana nampianarinao, dia azo ny tena fiadanana marina izahay anjaka amin'ity firenena ity tokoa ny fiadananao. Ka i Masin'i Maria reny mpiaro anay ane, anampy anay ary ivavako anay, ary Lucien Botovasoa olo sambatra anie ivavaka ao anay mba ahafanay manaraka ny dia nataony, ka hatonga anay ho tena vavolombelonao, ahafoy ho anao izahay amin'ny ataonay rehetra, olona tia vavaka ny izahay, ary olona ifanompo hitady ny soa, hitady mandrakariva ny soa iombonana ao an'ity firenena ity. Aoka tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izy ho atsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izy ho atsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatra isika
ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny ainy olo raiky ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasafan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.